Alléluia. Falmerabanondray izay tao fiangonana Kristy Mbasi Madagasikara amty alarobia fatelopolo ny volana Jolay ity amty avadandray no izy arenainao ny rapisodiny famarinana androany izay mitondra loha hevitra hoe ny Fiakaran'I Jesosy Tamim-Boninahitra Tany An-Danitra. Tena Andriamanitra zay jerentsika dia ao amin'ny Luka 4:20 zay milaza hoe ary raha mbola nisodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ny fanazava-lehilan'Andriamanitra Pastor Kristy hoe ny Fiakaran'i Jesosy Tany An-Danitra no segoavana indrindra ny tranga teto amin'izao tontolo izao. Ny ten'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 5:7 dia manome antsika ny antsipiriany amin'ny fomba nitrangan'izany. Oly ten'Andriamanitra hoe ary rehefa nilaza izany izy dia nakarina raha mbola nijery azy izy ireo raha nisy ramana nitondra azy ka tsy hita amin'ny maso intsony izy. Nijery azy ny mpianany raha niakatra izy, nijery azy niakatra teny amin'ny rahona izy ireo. Tsy nanjavona tampoka fotsiny Jesosy fa teo mihitsy ny mpianany nijery azy raha niainga izy. Raha teo ianao tamin'izany andro izany, ahoana ny fomba namaritanao izany zavatra toy izany? Inona ny zavatra nieritreretinao? Mety ho taitra mafy ve ianao? Mety ho tsy nahateny nandritra ny andro maromaro mihitsy ve ianao? Izany indrindra nahanjo amin'ny mpianatra tamin'izany. Ny zavatra hitan'izy ireo dia nanamarina ny zavatra efa nilazain'i Jesosy tamin'izy ireo tany aloha. Amin'ny Jona 9 rehefa nitory izy nilaza hoe ny nofoko no tena fiainana ary ny rako ny tena fisotro. Izany ten'Andriamanitra dia hitantsika amin'ny Jona 9:15 dia tafitohana ny mpianany sasany, sarotra tamin'ny maro nandray ny tenany, ary vokatra izany dia maro tamin'ireo mpianany no tsy nandaraka azy intsony. Avy eo Jesosy dia nanontany ny mpianatra 12 hoe manafitohana anareo va izany? Maika raha mahita ny zanak'olona niakatra ho any amin'izay nitoerany taloha ianareo. Ao amin'ny Jona 9:12 ka hatramin'ny 12 hitantsika izany tantara izany. Saingy tsy nisy valiny fa tamin'ny farany teo imasin'izy ireo mihitsy no nitranga izany. Hitan'izy ireo ny fahatanteran'ireo teny ireo. Mafonja loatra ny zavatra natrehan'izy ireo raha nilazainy. Efa nanana fahasarotana izy ireo nandresy lahatra ny olona tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Nambarany ho mpandainga izy ireo tamin'ny fanambarana fa velon Jesosy. Dia ankehitriny nanatry maso ny niankarany tany an-danitra mihitsy zareo. Tsy tahaka ny Eli izay netiny tafio-drivotra niaraka tamin'ny kalesa hafa, fa hafa mihitsy ny niankaran'i Jesosy. Tsy dia manaitaitra loatra ny Fiakaran'i Jesosy tany an-danitra, ny fiangonana sy ny kristianina ary ny mpitoroteny. Mamaky matetika momba an'izany isika ary mihevitra fa efa fantatry ny rehetra izany. Saingy io no segoavana indrindra ny tranga teto an-tany. Tena zava-dehibe ny fitsanganany tamin'ny maty satria miorina amin'izany ny famonjenantsika. Fa ny Fiakaran'ny Tany An-Danitra kosa dia manamarina zavatra manan-danja indrindra. Ny fahefany faratampony, ny fanapahany ny mahatompo azy ary ny fanjakany mandrakizay isaorana ny Andriamanitra. Amen. Alléluia. Mino fa nandray zavatra ianao tamin'izany fampianarana izany. Mino fa fantatrao hoe tena goavana ny niankaran'i Jesosy. Mino fa gaga ohatrany tahaka mpianany koa ianao. Amin'izao fotoana izao raha resa lahatra amin'izany ianao dia manasanao hanao an'izao vavaka izao. Izay ilaza dia ianao merina azy ampandresen-dahatra. Riray malalo, misaotra noho ny Fiakaran'i Jesosy Kristy Tompo any an-danitra, izay maneho ny fahefany faratampony, ny fanapahany, ny mahatompo azy ary ny fanjakany mandrakizay. Faly eo fa miara-mipetraka aminy any an-danitra, ambony ny fanapahany sy ny fahefana rehetra.